Tsy maintsy mandalo fankatoavana eo anivon'ny primature avokoa ireo taratasy fahazondalana mivoaka ny Madagasikara rehetra ho an'ireo olom-panjakana sy mpiasa-panjakana ambony. Araka ny fanambarana izay nataony lehiben'ny fitaliavana misahana ny fanaraha-maso ny fifindra-monina androany. Entitra moa eo anivon'ny polisy-pirenena amin'ny fanatanterahana an'ireo teny midina raha ny nambaran'izy ireo androany. Avelona metrany ireo izay tsy manaraka izay toromarika izay ho etra nambarany lehiben'ny fitaliavana misahana ny fanaraha-maso ny fifindra-monina. Hatreto tsy misy lisitra feno ankoatra ireo izay fanamoahany fanjakana taratasy tsy fahafahana mivoaka ny sistan'i Madagasikara na ny IST. Toromarika avy any amin'ny fiadidiana ny primature izay mitondra ny laharana fa 17 tsipika PM, tsipika SCG, tsipika 20 sy ny teny midina avy amin'ny dimatoa tany general ny polisy-pirenena mitondra ny laharana 13 tsipika MSP DCPN tamin'ny faharoa ambin'ny volana Oktobra taona 2024 dia samy mametra fa ny fivezivezena ireo teratany malagasy izay voakasiky ireny taratasy anakiroa ireny dia ny olom-panjakana zany sy ny mpiasa-panjakana rehetra averiko ny olom-panjakana sy ny mpiasa-panjakana rehetra indrindra ireo mpiasa-panjakana ambony manana adidy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mahazo lalana na io lalana azony mivoaka ny tany Repoblikan'i Madagasikara na io ihany koa taratasy ahafahana mametahiraka makany ivelany izay tsy maintsy voamariny fiadidianan'ny primature daholo ireo atonta-taratasy ireo. Ankoatra ireo atonta-taratasy ilaina isanandro amin'ny fivezivezena zany dia mila ho an'ireo taratasy anakiroa ireo na ny ray amin'ireo ireo mpiasa-panjakana sy ireo mpanjakana ambony izay mivoaka ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nandisy kosa ny vaovaon'ny paritaka ry teo anivon'ny lehiben'ny fitaliavana misahana ny fanaraha-maso ny fifindra-monina fa nisy tamin'ireo namoahana IST no tafaporitsaka tsy mbola nahitana izay tranga izay teny amin'ny seranam-piaramanidina ho nambaran'izy ireo androany. Misy tafaporitsaka mivoaka eto amin'ny seranam-piaramanidina ireo olona izay namoahana taratasy tsy fahavahana mivoaka ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Izay eto anivon'ny polisy misahana sisitany dia manambara fa diso izany filazana izany satria dia entitra ny fanaraha-maso ary vao any mpiangany any fanamboarana ny pasiporo mihitsy ary raha mbola pasiporo vaovao ny atao amin'ny olona dia efa miatra izay fanaraha-maso izay rehefa tonga ihany koa ety amin'ny seranam-piaramanidina dia mbola toy ny fanaraha-maso an'ireo atonta-taratasy marina mivokany mamonjy ny fiondrana ny seranam-piaramanidina. Mariana fefa nahazo taratasy toromarika avokoa ireo seranam-piaramanidina rehetra sy ireo seranatsambo mba ahafahan'izy ireo misivana ireo olom-panjakana sy mpiasa-panjakana ambony izay mitady hivoaka hialy eto Madagasikara indrindra moa fa ireo voakasika ao anatin'ny fandrarana.